niteraka resabeta atao anatin'ny tambazotra-tserasera ity vidéo nataon'ny tovovavy manambady vazaha ity. Deja zay manambady matoela io nefa asa tsofo anarô fa asa raiky manokana izo io tsy vitan'olo tsy naefa io drako avantagenay manambady matoela io drako ty zay manambady matoela avantagenay ty drako mitomagny zay voafafambola ranomasonay mitomagny zay voafafamkadô ranomasonay zay ka fa matakitra izy nivoaka tamin'ny fanginany any Kotililahy Maitsoambo ny farany manoloana ity resaky ny tovovavy manambady vazaha ity. Ny zavatra no remarqué ny Kotililahy Maitsoambo manoloana ity vidéo ity dia zao: raha vao resaka makorel vehivavy manambady vazaha Jambilo dia tsy maintsy ho lavaina varatra no resahana. Ary zay tokoa ity vehivavy manao an'ity vidéo ity dia avaina varatra. Ny votoatin'ny vidéo nataon'ity tovovavy manambady vazaha ity dia zao: fampitahana ny expérience nolalovany tamin'ny fotoanan'izy nanambady gasy sy am'izao izy manambady vazaha. Ny zavatra tsikatra tamin'ny fotoanan'izy nanambady gasy dia ny lehilahy gasy sady tsy misy vola no mbola mampijaly no mampirafy. Ny tena loza dia zao: rehefa tratra mampirafy izy ireo dia mbola ilay vehivavy indray no manampitamby azy, mbola ilay vehivavy indray no matahotra sao dia hisaraka. Novoiziny ihany koa fa ny firaisana ranofo izay ataon'izy ireo dia matetika dia gratuit, tsy misy valeurany. Zany hoe raha atao bango tokana ny expérience izay nolalovany dia expérience feno fijaliana sy fahantrana no niainany nandritra ny fotoana niarahany tamin'ny lehilahy gasy. Ny fanohitra tamin'izay tanteraka ny expérience izay nolalovany rehefa nanambady vazaha antitra izy. No tantarainy tatao anatin'ity vidéo ity hoe ny vazaha antitra sady be vola no be tambitamby. Raha sanatrika tratra mampirafy ilay vazaha, tsy ohatran'ny gasy mihitsy hoe ny vehivavy no manambitamby, fa ilay vazaha mihitsy no manambitamby an'ilay madama ao an-trano. Sady omeny cadeau no ameny vola amafana ranomaso. Tsy anarô ndraiky jeninarô silipo tsy azonarô tsy anarô mitomagny tsy mijery mbalanao koa mandeha magnantsontsori izy hagny drako masere. Il faut arrêter la vie là est encore difficile, plus difficile qu'avant. Donc il faut les mangala undraha. Il faut les mangala undraha za faut jouer charbon fa 50 000 fa 75 000 jodi fa nonga 100 000. Ano ndek mbal mangan bob merci fato ul ko ba drako mba manganta drako ya anaro ko mbala tiandalo ndek mandalova fufa ze fato drako mem tantare chisra na zune ze zava ze joyu manambady matoelane tranquille zem tumang bun vola mtumang zem tumang bun cadeau mtumang zem tumang buni vidin tuktani ya tsy mety tamin'ny Kotililahy Maitsoambo ity fomba fisainan'ny vehivavy manambady vazaha ity. Tsy nafaly azy koa ny fiparitahany ity toetsaina ity tato anatin'ny tambazotra-tserasera. Ho an'ny Kotililahy Maitsoambo manokana dia fomba fisainana mirefarefa amin'ny tany ity fomba fisainana aparitaka atao anatin'ny tambazotra-tserasera ity. Tsy mikatsaka afa-tsy ny sakafo, lamba tafiana, vola sy ny maro hafa. Tsy niteniteny fahatany nefa Kotililahy Maitsoambo nanoloana izany rehetra izany fa ny basé tamin'ity pyramide de Maslow ity ny fanazavany mahakasika ny toetsaina mirefarefa amin'ny tany. Araka ny hitantsika amin'ity sary ity dia misy ambaratonga 10 samihafa ny pyramide de Maslow. Ary ny olona sokajiana atao amin'ny numéro 1 no tena ambany fisainana indrindra. Raha nanaraka ankaiky ny resaka nataon'ny tovovavy manambady vazaha ny Kotililahy Maitsoambo dia mahita fa atao amin'ny farany ambany indrindra besoin de physiologique no azo anasokajiana ny fomba fisainany. Azavako aminareo misy ny izy moa Maslow nametaka pyramide ilazana ny besoin de base ny olona. Dia amin'ity pyramide ny Maslow ity no ahitana iklasifiana ny hoe inona le karazany le olona teo. Dia raha jerena zany ny farany ambany amin'le pyramide ity zany classification ny besoin ny olombelona zany anankidimy ny besoin ny olombelona. Dia aty amin'ny besoin farany ambany ny besoin physiologique. Zany ino moa zany besoin physiologique zany dia ny anohanana, tihinan-kanina fotsiny, tihinan-kanina ohatran'le raha matoa teo hoe mahazo vola hono izy dia zay zava-dehibe aminy, mahazo silipo izy dia zay zava-dehibe aminy. Dia ty amin'ny farany ambany io ary teny teo ty paradis resaka hoe mila misakafo, mila misotro rano fotsiny, mila misurvivre, tsy mitady zavatra hafa hoe aty ambony ety am'razavebona aty ambony ety fa mila misurvivre fotsiny
de sexualité mila asisiny vazaha de fa ampianazy mila repo de mila trano de fa afapo izy ka raha afapo anao amin'ny sakafo fotsiny sy ny fitafina sy ny trano ohatra ny kaly ramatoa io de anao le besoin farany ambany anao le olona farany ambany indrindra le instinct animal ohatra ny biby anao de juste hoe rehefa misakafo fotsiny biby de misy atorina izy mangery izy de zay de ampy azy fanampin'izay tsikatra ihany koa raha miakatra atao amin'ny ambaratonga faharoa besoin de sécurité isika de mahita fa tsy mahafeno fepetra ilaina atao amin'ny ambaratonga faharoa ny fomba fisainan'ilay vehivavy manambady vazaha satria ny fomba fisainana atao amin'ny ambaratonga faharoa de mametraka ny resaka sécurité ohatra ny fananana asa fidiram-bola stable sy ny maro hafa ndao jeresaka ankaiky ny faneho-kevitry koty lehilahy maitso ambo pira be zao fa ny pira de be de be soutenir anazy be de be no makorel loatra anazy be de be no ambany be ny besoin sy ny catégorie misy azy de rehefa vita sy besoin de base de miakatra aloha la sécurité hoe manana ina moa zany manana asa stable manana vady ara-dalàna manana situation ity miakatra ambonimbony fa aty zany de animal mila misakafo mila mahazo bola mila mivady mila zay de ampy anazy eto de aveo miakatra ty ambonimbony ity de mila fitiavana besoin d'être aimé d'être écouté ina moa zany considéré ny olona anao na manambady ina moa zany lazany teo antidambaza zany ataon'le antidambaza filana fotsiny asisiny anao de raha kofa ny vola anao zay tegna teo mitomany zao izy fa fa ny vola ny masonay ny kareanay mitomany zao zay fa afaka mijery le vidéo nareo rehefa tapity fa zay ny zatra teneninao raha mikisaka atao amin'ny ambaratonga fahatelo fahaefatra fahadimy de mahatsikaritra fa tsy manankaiky velively ny fomba fisainan'ilay vehivavy manambady vazaha na ny hevitra tato anatin'ny tambazozerasery ireto teboka anankitelo ireto atao amin'ny ambaratonga fahatelo de besoin d'appartenance zany hoe efa azo sokajiana ao anatin'ny fomba fisainan'olona normal toy ny hoe manana olo-tiana ary ny olo-tiany mity azy ihany koa ary mametraka ny valeurany amin'ny toerana misy azy manana olona piaino sy ny sisa atao amin'ny ambaratonga fahaefatra besoin d'estime fahadimy ireto ambaratonga ireto no azana sokajiana ny olona anankiray ho manana fomba fisainana normaly sy ao anatin'ny fomba fisainana mivelatra fa rehefa miakatra ty amin'ny troisième catégorie ty de mila fitiavana ny nazy eto tsy sasaka fitiavana mihitsy eto fiera be samizany mais bien sûr akamola miasa de enao zany rehefa miakatra ty hoe besoin d'être aimé manana olo tiana anao na manambola na tsy manambola le olona miaraka aminao fa normalement zao anao le tsy manambola zay anao efa tsy anatin'ny ty satria ny vehivavy na ny olona mila sécurité hoe anahoana ny hoaviko ahoana ny akiziko ahoana ny inona moa zany fiainako ny avenirako saka rehetra sécurité efa dépassé fa ato besoin d'être aimé mila fitiavana mila mifankaty tsy voatery hoe misy ana de ty vola ohatrany ty farany ambany ty mila besoin d'être aimé écouté misy miaina anao azo ny olona anao considéré ny olona anao raha ohatra ty ambany aty tsisy miraraha anao ne makorel anao ty tsisy miestimé anao izy mieritreta fa pierre be zao hoe tena fa mety estimé ny makorel mitovy aminy sy ny olona mitovy niveau aminy fa raha amiko c'est de la merde izy eto de ny olona sasany mila estime des autres o mila considéré n'olo olona manakatsy manamaizy azy igny mitadin'izay fa ny azy aky zany de tena rehefa misakafo fotsy izy mahazo vola izy mahazo trano izy de basy de aveo miakatra besoin ny sentiment d'être utile avoir la vita zavatra anao amin'ny fiainana inona ny tanjo anao amin'ny fiainana inona ny objectif anao ny zavatra tianao atao réaliser ny rêve anao réaliser zany aty amin'ny ambony aty eto dia mitodika manokana amin'ity vehivavy manambady vazaha ity Kotilila Maitsoambo. Ny antony dia Kotilila Maitsoambo mahita fa tafalatsaka ao anatin'ny fangejana lalina ity vehivavy ity satria
Ny zavatra no partageny tatao anatin'ny tambazoan-tserasera izay no averiny ho fahombiazany teo amin'ny fiainana dia échec no lalovany teo amin'ny fiainana no tena azo ilazana azy. Publicité ny tsy fahombiazana io hoy Kotelila Maitsoambo satria tsy afaka nahita olona tiany izy tamin'ny fiainana na olona afaka nakavady azy. Tsy nahita fianarana firy izy teo amin'ny fiainana. Dia ankehitriny rehefa nanambady vazaha izy dia mahatsapa fa nahita fahombiazana teo amin'ny fiainana satria nahita asa ivelomana. Ny tena loza amin'ity zavatra ity dia zao entina atao publicité andresena lahatra ny ankizy izay mbola mianatra sy izay mbola tokony anana avenir amin'ny fiainana. Zava-dozane zany. Ndao inotsika ny faneho-kevitry Kotelila Maitsoambo. Inona moa zany amiko mivarolavo izy fa sarotra ny teny amin'izany raha tena ina moa zany tsy tafavoaka zany tsy afaka nanao ina moa zany nahita vady nanao mariage ara-dalàna amin'olo tiana réussir dans la vie réussir avec dignité de manao publicité izy nany manao publicité le échec io ny tsy fahombiazana keo tsy fahombiazana ivarolavo amin'ny vazaha antitra ianao de aveo anao fiero zany azotrao zany non tsy zany fiainana tsy zany maha-olombelona na mahantra ranao na tsy de manahoana rehefa tsotsotra fiainanao afa ihany zany hoe manambady amanjanaka ino moa zany ajain'ny olona besoin d'estime fiera ny asa tananao zara mianatra de nahita asa. Masika de masika Kotelila Maitsoambo amin'ity faneho-kevitra anankiray ity. Nokian'ny mafy ny resaka hoe rehefa manambady vazaha dia mitovy amin'olona miasa mandeha bureau, miasa amin'ny toeram-piasana rehetra ihany satria asa ny manambady vazaha. Maro ny zavatra sedrainao, maro ny zavatra hiaritanao. Ho an'ny Kotelila Maitsoambo manokana dia fivarotana fanahy, fivarotantena. Na samy laza mihitsy Kotelila Maitsoambo tao anatin'ny videony hoe rehefa ny sexe atakalo vola dia makorely zay no anarany. Fantatry Kotelila Maitsoambo tsara ny asa ataon'ny vehivavy, indrindra fa vehivavy malagasy rehefa manambady vazaha. Maro ny zavapady, maro ny zavatra tsy fatao no asain'ny vazaha ataon'izy ireo. Ndao inotsika ny faneho-kevitry Kotelila Maitsoambo. Olona tsy nianatra tokony misy olona manatsaina fa misy olona tsy manatsaina dia manao fiainana ina moa zany dramboto, fiainana totakely, fiainana ina moa zany sauvazy satria tsy nandalo amin'le reto étape rehetrarehetra. Ka ohatra zany le zaza de zany anatin'ity zanaka makolela le zaza fils de pute matoa opa le fils de pute de satria justement zay zavatra regny mamena zany fils de pute zany ary ina moa zany putain io ina moa zany makorela ny zavatra ataon'le raha matoa io raha vao misy hoe ny sexe atakalo vola ny ninona fanazavanao de makorela dikan'izay fivarotantena ny dikan'izay mivarotra fanahy mivarotra ny asina maha-olombelona anao ataon'ny olona cendrier hoe nalan'le vazaha le tsy zakany fotsiny de meny vola. Ety amin'ny farany afatra mafonja no ampitain'ny Kotelila Maitsoambo ho an'ny tovovavy malagasy izay mbola mianatra na efa tsy mianatra. Ho an'izay mbola mianatra, raha mbola afaka mianatra dia mianara dia aveo mitady asa. Afa ihany miaina ao anatin'ny herim-po. Na dia tsy lasa mpanefofefo eo ny eo aza dia afa ihany ianao mihinana amin'ny atsembo'ny tavanao. Ny tombony dia zao tsy misy olona na iray aza afaka anandevo anao na anitsakitsaka ny maha olona anao. Tsy misy vazaha io na gasy afaka anitsakitsaka ny tampon-dohanao. Ajain'olona foana ny maha olona anao ary apetraka izy ireo eo amin'ny toerana tokony hisy azy ny valeuranao. Ka izy io no fiera be sy mitarika ny namany onareo vehivavy aza manaiky hiditra amin'izany zany fa rehefa raha ohatra ka mbola afaka mianatra afaka mihina moa zany miasa afa ihany zany miasa amin'ny herim-ponao na kely vola azonao tsy mampanino zany fa le maha-olombelona anao tsy hosahosain'ny vazaha antitra ry tsy hosahosain'ny n'importe qui ireo de azo trano be de mieritreritra anao fiera fa ny asina maha-olona anao ambony de ambony. Le vola tsy manana asina tsony ho lefa tsy manana ny maha-olombelona azy tsony tsisy fanahy fa de ampanaovy ny ino moa zany ny vazaha antitra ampanaovy ny olona zavatra tsy eranaina zavatra tsy zaka de afily io satria mizesta aveo mahazo koady mizesta aveo fa mahazo am'zao tsy zany reto tena diso be zany.
Fanampin'izay afatra ho an'ny vehivavy rehetra tsy ankanavaka. Fidifidio ihany ny olona atao modèle eo amin'ny fiainana. Olona toy ny vehivavy anankiray ity izay nohitsiny manokana le nanao n'ity vidéo ity dia tsy azo atao modèle. Diso tanteraka ny fomba fisainana raha mametraka sy mampitovy ny manambady vazaha sy ny miasa toy ny olona rehetra. Ny manambady vazaha dia tsy asa ary tsy olona manana fisainana normal no mametraka ny fanambadiana vazaha ho asa fivelomana. Onareo vehivavy, onareo de tena izavatra teny le ramatoiny rehefa mitany izy io fehitretinareo tena hoe milay be fa manam-bola fa io ny olona materitreritra fa tsy manana fanatsony, tsy manana estime de soi, tsy manana ina moa zany ozy zay tsy misaraka hoe moray conscience zany maolon'olona karma ngamba filazana zany etetrinareo fa hoe mba azahoana vola de hiatra le vazaha antitra zany nge mety tsy zavatra vitany tsony fa asainy manao zay moa zany zava-pady rehetrretra ampaloviny anao zava-pady rehetrretra zay tsy zary tsy ampaloviny anao de meny vola anao de zay anao de mieritreritra fa olombelona anao de zay anao de fier anao amin'ny zavatra zay ka le olona efa materitreritra olona efa tsisy fanahy ohatry le efa alika amin'ny position alika io satria besoin instinct animal. Ary zay ihany koa mamarina ny vidéontsika androany, aza adino misabone sy manisy j'aime ny vidéontsika amin'ny manaraka indray.